Mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, rainaynao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izay raha mbola nomenao ty fotoana ty afaka handray ny hafatra avy aminao sitraponao masina, ahafahanay mandeha sy mizotra arak'izay tianao handehananay. Koa miteneny ianao Jesosy fa voninkaino anao izay mpanomponao. Amen. Anapaka ao amponareo ane ny fiadanan'Andriamanitra. Amen. Miarahaba sady ny mpitandrina mianakavy amin'izao alahady natokana ho azy ireo izao hitondrana-bavaka eto amin'ity fiangonana FJKM Akadikely Ilafidy. Andeha ry havana ny bokin'ny Mpanjaka no akatsika ny havatry ny tompo amin'ity fotoana ity. Mpanjaka voalohany toko 7:2 ihany. Andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary ren'ny Isiraely rehetra izany fitsarana nataon'ny Mpanjaka izany dia natahotra Mpanjaka izy, satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao ampony ho entiny mitsara. Ny bokin'ny Mpanjaka dia tafiditra ao anatin'ny bokin'ny tantara izay mitantara indrindra ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiangonana tamin'ny alalan'ireo mpitsara izay nofidiany. Satria ny zanak'Isiraely dia tsy mena mivadika fa mivadibadika eny foana, ary matetika izy ireo no kapohan'Andriamanitra mba handeha amin'ny lalana marina sy mahitsy. Eto Andriamanitra dia nifidy mpanjaka anankiray, ary taranak'izany mpanjaka izany Solomona nifidy an'i Davidy izy ho tena mpanjaka izay nofidiany dia ny taranany dia tsy izany fa i Solomona no nofidiany hanao ny tempoliny, ary fiandohan'ny asany ity hitantsika eto amin'ity bokin'ny Mpanjaka voalohany ity. Eto amin'ity toko 7 ity sika ry havana raha jerentsika dia mahita fitsarana izay ataon'ny Mpanjaka. Tsy hoe vao tamin'ny andron'ny Solomona ihany nisy izany atao hoe fitsarana izany, fa raha jerentsika ny any amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7:17-20 dia i Mosesy izay nitarika ny vahoakan'ny Israely dia anisan'ny tsara ary mandra-parivon'ny andro milahatra ny olona tamin'izay indrindra nandalo ny rafozany ary nanome anazy sosikevitra raha zay ianao zaraindreo misy atao mpitsara ohatr'izao, ohatra ny aty amin'ny andro ankehitriny izany hoe misy ady madio, misy ady eloka be vava sy ny karazana. Zarao io ianao rery no tena ho sepotra an'io ao. Efa tamin'izany zany ny ainan'ny zanak'Isiraely izay mitondra azy no mitsara azy. Ary dia hita fa i Solomona no ny antefany izany tantara izany ankehitriny. Mba hampazava ny ten'Andriamanitra io ry havana dia ho zaraintsika anankiroa. Ny voalohany fizarana voalohany mentsika aloha hevitra hoe ny olona nofidian'Andriamanitra dia mendrika ho hajaina. Ny olona nofidian'Andriamanitra dia mendrika ho hajaina. Hitantsika izany eo amin'ny 20 tapany manao hoe: ary efa ren'ny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny Mpanjaka izany dia natahotra ny Mpanjaka izy. Dia natahotra ny Mpanjaka izy. Ny vehivavy janga moa na nilazaina izany hoe mety hoe tsisy dadan'izany le ankizy ao an-trano ao, dia efa samy reraky ny asany ihany izy roa. Dia ny zavatra mitranga rehefa miady ry zareo mitabataba, gaga daholo ny mpiara-mony finon' izany, ary dia samy nangila tsofina hoe tena ady izany matoa izany ny ambarany hoe ren'ny Israely rehetra, ny hoe ny Israely dia anambarana ilay taranak'i Jakoba, mbola tsy mivaky io satria aoriana kely eo hivaky roa ilay fanjakana, fa mbola ray tsy mivaky io Israely rehetra io izay naheno an'ilay laza. Ary ambara ihany koa hoe fiangonana rehefa miteny hoe taranak'Israely ao amin'io. Izany hoe fiangonana ray manontolo na re laza
ny fitsarana andreto vehivavy izay ratsy fitondrantena nefa mitabataba samy tsisy manaiky diso ary samy bevava no entina mitsarana ny olona rehetra manodidina ary mba liana hoe ohatry ny ahoana reny ampanginana ny vavandreto vehivavy reto ao anatin'izao atsaritaka izao. Ny zavatra nitrangy eto dia nanome ny décision fanapa-kevitra farany ny mpitsara dia hitantsika eo amin'ny 17 hoe dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe omeo itsy ny zaza velona fa aoka tsy hovonoina fa io mihitsy ny reniny. Nanomboka hatreo izany tsy nisy fatin-jaza teo ary tsisy ady sy tontondro tsony fa dia ny lamina ny tanàna satria fantatra hoe anitsy vehivavy itsy tokoa izany ny tena marina ao anatin'izay ary afaka ny sitomana hevitra hoe tena mpanjaka endry ity mitondra ny fiangonana ity. Amin'ny teny fototra ny atao hoe fitsarana dia midika ihany koa hoe safidy fanapa-kevitra fanimbana kanefa mandanjalanja izay tsara indrindra sy mety indrindra ary entina hanambarana ihany koa fahamarinana ao anatin'izay fitsarana izay. Ry hava malala rehetra ao mitompo, raha malona izany fitsarana izany hoe tena natahotra ny zanak'Isiraely, natahotra ny fiangonana, malona ny fahendrenan'ilay mpanjaka dia raha ndraisantsika ny lafim-piainantsika andavanandro izany. Firifiry tokoa moa tsika kristiana ry havana no tena mitsara, no tena hoe manaja ny mpitondra antsika ny amin'ny fiangonana ohatra. Fa ny sasany aza mety manao zavatra hita, manao tsindry-bokotra n'ilay mpitandrina. Ary misy ary tena hoe manome rakim-pitsarana pastera, manome cadeau, manome fanomezana. Fa rehefa pastera dia ataony ohatran'ny sary-bakoly. Izay tiany anaovana ny mpitandrina iny atsy moavaratra andrefany. Ary efa tsy manaraka an'iny idiny ny robinet. Inona moa ilay robinet tiana olona izay? Ilay fanampiana fanohanana mpitandrina alao reo ao. Ary misy aza samy tsara ny mpitandrina. Eto ny zanak'Isiraely manaiky ho tsarain'ny mpitarika azy. Fa ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny misy sa mitsara mpitandrina ary miteraka ady sy korotana ao anatin'ny fiangonana izany. Lasa misy atokotokony, clan ry manaraka ny pastera, ry tsy manaraka ao anatin'ny fiangonana. Ry hava malala rehetra ao mitompo. Isika fiangonana no hiatefan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fanomezantsika asiny, fanajantsika ny mpitandrina ao anatin'ny fiangonana. Matoa izy mianakavy kely napetrak'Andriamanitra eto akady kely lafy dia izy ny hitan'Andriamanitra nitarika anareo ary mety ho anareo. Raha misy ao amin'ny fiangonana mety hoe mety be kritika, be tsikera, te higuide mpitandrina hoe aty pastera, te hitarika moa izany. Fotoana mety izao ry havana anovatsika ny fomba fijery. Aoka ianao mpanohana mpitandrina, aoka ianao mpitondram-bavaka. Fa matoa izy napetrak'Andriamanitra eo, izy no hitan'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ny fanahiny. Misy aza mory havana 13 taona moa nitondrako fiangonana tany amin'ny SP 27 tany Amiarinareo. Rehefa hiteny anao izy dia izy hoe safady indrindra pastera, ianao koa mangamba jereny tanoranora. Dia ozy izy hoe ianao moa izany pastera ray aman-dreny am-panahy ianao fa mbola zanakaranofo. Dia niteneniko moa izy angamo afaka sarana ny fanahy sy nofo. Raha nofo fotsiny ianao egal la biby. Raha fanahy fotsiny ianao mitovy amin'ny anjely.
fa ny olombelona sady nofo no fanahy tsy tokony hosarahana zany reo fa rehefa ray aman-dreny ny olona anankiray dia ray aman-dreny io na mbola inona volona tsy fantatro ny fomba fijeren'ny olona azy ndray mandeha ary havana namonjy tafika masina izay za tsy misy hoe mpitandrina avy miosina miaraka amin'ny olona dia matory manao lapabe amin'ny alina dia matory dia mbola misy menimenina moa ilay mbola miresaka mandra-pahita tory ilay mpanao tafika masina inona ny ataony zareo mikritika amin'ny pasterany nenay pastera vao mandalo eo aminay dia mahita an'ilay rendrano satria moa ny akaiky ny tasiny nisy noentinay vao mandalo mahita an'ilay rano dia mabebila josy koa tondrano tony pastera miaingitraingitra dia ozy ny sasany nenareo ary tsy zany nenay mamorona faktura foana isam-bolana pasteranay ao tena manahirana dia nenoko tsara samy teniny izay teneniny eo ry zareo sangamiteny dia farany napiretiko le any moa labisi napiretiko le labisi izany ho akay nataonareo amin'ny pasteranareo zange pastery tadidiko daholonareo reo sady nitsoloviko tsirairay teneniko tateriko tsirairay any amin'ny pasteranareo nareo ka tsy nitondram-bavaka fa zany ny ainanareo ao anatin'ny fiangonana fa misy zany kristiana tsy mba hoe le zavatra tsara atao mpitandrina ny tsika iray zavatra tsy manjary zavatra eritreretin tsy araka ny lohan'io no ifosandrosareo mpitandrina ry ava malala rehetra mitompo amin'ity fotoana ity dia ataontsika hanavao ny fahalorantenantsika ny amin'izany fa ny tompo matoa izy nanandrify ity perikopy ity amin'izao aladin'ny mpitandrina izao dia misy havatr'Andriamanitra hoe mila tohananam-bavaka ny ireo mpitandrin'ireo satria ny olona misy problema ny olona misy olana rehetra io manantona amin'ny pastera ilay olona maivana pastera ny totorany zareo zavatra mafy be sady maro ao anatin'izay mila hoentinam-bavaka ry zareo amin'ny lafiny rehetrarehetra ary efa tsy mangataka azy izy omeo ry havana zasiana tambony eo amin'ny fanohanana ny mpitandrina satria ny mpitandrina izay eto aminareo ny solotenanareo eo anivony fohy be raha mila ny fohy be mila olona tsy maintsy hoe aiza mpitandrina akady kely lafy ary nitsangana mpitandrina ny afantarana hoe ohatr'izao zany ny pozipozy ilay fiangonana ka raha hita hoe somary anina dia hoe tsy mamely zany ilay fiangonana raha hita kosa fa mba tena mijajika ozy izy ilay fomba fiteny ny alatsiny amin'izay ao anaty fonteny dia tena hita hoe tena tsara be koa zany ilay fiangonana amin'ny endrika ivelany ry ava malala rehetra eo mitompo andehantsika ry ava nanavao ny fahalorantenantsika ao amin'izay ny andiny fahavalo amby roapolo tapam-bimana hoe fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony ho entiny mitsara ny olona nofidian'Andriamanitra dia manam-pahendreny ny hoe matahotra ny mpanjaka eto raha zavaina dia tsy midika ohatrany hoe tahotra biby masika fa tahotra feny fanajana feny fiankohofana ary tahotra fanomezam-boninahitra ny heviny ilay fahendrena indray dia ambaran'ireo baiboly ohatrany hoe BFC zao miteny hoe natsapa izy ireo fa Andriamanitra irery no nameno azy fahendrena ahafahany mitsara baiboly top zao dia manazava an'io hoe misy ao aminy fahendren'Andriamanitra masina mba ahafahany mitsara ary raha ny teny fototra ny teny hebreo izay nijerenan'io dia azontsika hanatsoahana hoe Andriamanitra mihitsy no mametraka ny fanahiny ao anatin'ny olona anankiray izay novidiany raha namaky mofinay ntsika ry havana dia tamin'ny herinandro iny dia nahitsika eo amin'ny Exodosy 5:7-8 le novidiana izay anamboatra ny fanaka rehetra ao amin'ny tempolo dia hoy le teny ao manao hoe nofenon'ny fanan'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiran-tantsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samihafa izany hoe ny olona izay nofidian'Andriamanitra dia nomeny fanahy dia ny Fanahy Masina izany ary nosoran'Andriamanitra fanahy ny olona izay nofidiana ho amin'ny asa
rehetra. Ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo. Fontsika natao batisa dia nandray ny Fanahy Masina tsirairayntsika. Teo amin'ny mpanaovana batisa mety hoe tsy tsarontsika angamba izany satria mety mbola kely ny sasany mety efa lehibebe. Kanefa miaraka amin'iny dia efa nandray ny Fanahy Masina ny olona tsirairay. Misy zavatra mahasamihafa ry havana ny teny hoe manana ny Fanahy Masina sy ny hoe nofenono ny Fanahy Masina. Manana ny Fanahy Masina raha manana tele ianao ohatra, tsy hoentinao manaraka anao any am-piasana ny tele anao fa ajanonao any an-trano. Izay ianao ilay atao hoe manana, izay tianao anaovana n'iny na hoentinao iny na ajanonao. Fa hoe nofenono ny Fanahy Masina dia feno. Izany hoe ilay Fanahy Masina ao anatinao no manapaka anao sy manolotsaina anao amin'ny zavatra rehetra izay tanterahanao. Ny zavatra hita nefa ry havana dia izao. Ny olona na dia vita batisa aza dia mety miala, ka nahazo Fanahy Masina dia mety miala ho aminy ihany ny fanahy iny. Satria tsy mazaka ny zavatra ratsy ao anatin'ny olona. Ohatra izy olona feno Fanahy Masina nefa boboan'ny sigara ny vatany nefa ny tempolin'Andriamanitra kofina ny Fanahy Masina ary tsy tamana izy, mivoaka izy. Ny olona feno Fanahy Masina boboan'ny olona toaka, na mety hoe mijangajanga izy na mangalatra, tsy azaka an'izany mihitsy ny Fanahy Masina. Dikan'izay miala izy. Ary izay mahatonga mpiandry rehefa mametra tanana ho an'ny ankizy dia miteny foana izy hoe na olon-dehibe aza hoe raiso ny Fanahy Masina. Satria ilay Fanahy Masina izay naloto, ohatry ny rano simby anankiray asiana zavatra anankiray fandoto, dia tsy afaka ampiasaina intsony tahaka an'izany ilay ao anatsika ao. Ary mila ho vaovao izany. Izay ilay fanavaozana ny fanoloran-tena ho an'ny tompo. Ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo. Isika rehetra izao dia samy nandray ny Fanahy Masina avy amin'Andriamanitra avokoa isika. Oka ho tamana ao anatinao ny Fanahy Masina. Fa raha manana an' Jesosy Kristy ao anatin'ny fonao ianao dia tamana ho azy ao anatinao ny Fanahy Masina. Ary io Fanahy Masina io manoro anao ny lalana andehananao, manolotsaina anao izy. Ary dia ho hitan'ny olona ety ivelany hoe tena manana Fanahy Masina iny olona iny. Na manao resaka hafahafa ary ny olona ho ampiasana anao na ny olona mpiray vodirindrina aminao ka mahita anao miova tampoka ane. Le fomba firesaka ry zareo sy le resaka tsy manjary ataondreo rehefa mandalo ianao e. Lasa miova ohatra mba mety tsara ery satria fatany fa manana Fanahy Masina ianao. Ary tsy sahany ihany koa ny manao zavatra hafahafa aminao. Ary izany ry havana ny tena tian'Andriamanitra hiainantsika kristianina, mba tena ho vavolombelon Jesosy Kristy tsika na aiza n'aiza toerana misy atsika. Etam-pamaranana ry havana dia raha nandeha, misy tantara kely raha nandeha taxi borosy ny tenanay, andeha hody aty Antananarivo moa satria aty miasa. Avany amin'ny vadiko satria vadiko mpitandrina any Amiarinarivo any. Dia andeha hody. Dia nisy mpitandrina vita lady mpitandrina takan'izao izany ray tomobile. Dia mba mifampiara aby izay miana. Rabaina pastera tena nahafinaritra. Karakaranao ilay kristianina. Anareo koa dia fampahery eo satria feta hoe andro faran'izao dia fampotra daholo ilay zavatra ratsy rehetra dia fampahery. Ity olona eo amin'ny devant ity olona tena mankahala mpitandrina. Dia resaka eo izay dia farany zaka ntsony angamba ity resaka dia nitodika izy. Dia ozy izy. Reo paster tony ane ka fetsifetsy. Aizako. Za aloha tsy amme sady navoaka n'ilay ray alina avy any am-paosiny. Tiany azo anaovako frety fa tsy omeko anareo izany. Fa nareo fetsifetsy nareo. Tsy tsemboka akory nareo nefa nareo mandray fivelomana ohatran'ny olona rehetra ihany. Dia izany no mivavan'ilay olona. Dia izany ozy izy efa mieritreritra izay fa ny fiangonana rehetra izao mila mandoa. Hetra avokoa. Satria mery mandray vola fiangonana nefa tsy mandoa vola ny fanjakana na ariary. Izany nataon'ilay lehilahy teo aloha.
na eno aniny kaity le olona manodidina ay izy reto kay sady dekona katekista misy mpitarika misy vady mpitandrina azy tao anatin'le taxi brosa ny fandrombany ny olona ary hita hoe ny olona zany amin'izao dia efa mahay miaro ny finoany ao anatin'izay fa maranana ny tenenay moa dia hivavanay ianao mba azo mifiainana mandrakizay raha ry namana fa tsy mety izao ataonao manenjika mpitandrina izao ianao koa ry havana dia afaka mangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra mba izanao miteny mitsoro vavolombelona ary mitarika ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny fitondrantenanao mba tena ho hita sy tsapa fa tena manana fahendrena ianao ary indrina ihany koa ny anohananao reny mpanompon'Andriamanitra izay nofidian'Andriamanitra hitarika ireny mba tena metraka azy ho ray aman-dreny am-panahy eo amin'ny fiainanao tamin'ity fotoana ity tsika dia nandre fa ny olona nofidian'Andriamanitra dia mendrika ho atsaina ary ny olona nofidian'Andriamanitra dia manam-pahendrena ho an'Andriamanitra irery ihany aneny voninahitra amen